Ny voalohany dia ny manolotra ny arahaba ho antsika rehetra toka eto sy anareo manaraka ny fitoam-pivavahana en ligne no zao natratrarantsika ny andro Pentecôste izao. En premier lieu, nous tenons à vous saluer chaleureusement, vous qui êtes ici et vous également qui nous suivez en ligne dans vos foyers, en ce jour de célébration de la Pentecôte. Falibe isika voromarobe eto androany mba hanompony tompo. Nous sommes très heureux d'être réunis ensemble ici pour servir l'Éternel Dieu. Ny zava-dehibe nefa rehefa tonga eto isika dia aoka hanana finoana fa miaraka amintsika Jesosy. Ce qui est le plus important, c'est de garder la foi que Jésus demeure en nous. Jesosy lay nandatsaka fanamasa sy ny afo tao amin'ireo apôstôly no miaraka amintsika eto androany. Ce Jésus qui a déversé le feu sur les apôtres est avec nous aujourd'hui. Ary ny antony mahatonga Jesosy miaraka amintsika eto dia mba hitahiny atsika sy andatsahany ny fanahy masina sy ny afo eo amintsika ihany koa. Et Jésus est parmi nous également pour nous bénir abondamment et déverser le feu de son esprit sur nous. Fa ny ankatany amintsika rehetra ho antsika tonga eto enina dia ianareo manaraka ny fitoam-pivavahana linina azy asehoany ny etaeta ny andray ny fanahy masina sy ny afo fa Andriamanitra hanao batisantsika amin'ny fanahy masina sy ny afo. Et pour toi qui es ici et toi aussi qui nous suis en ligne, sois certain que Jésus va nous baptiser de l'Esprit aujourd'hui. Hivavaka aritsika amin'izao fotoana izao ametraka ny fotoana rehetra mba ho tahin'Andriamanitra ary mba ho arabaka teny tokoa ilay teny nambarako teo. Et nous allons prier pour commencer ce culte pour que toute chose demeure dans les plans de Dieu et que tout s'accomplisse tel qu'il a été annoncé. Avy hatrany dia hivavaka ho antsika izy ary ametraka ny fotoana ity. Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions pour ce jour où nous nous remémorons le jour de la Pentecôte, que tu as déversé le feu de ton esprit sur ton peuple. Merci Père, parce que ce n'est pas un hasard ce jour, mais c'est un jour vraiment spécial pour nous, pour chacun de nous qui sommes ici. Nous remettons ce culte entre tes mains, pleinement entre tes mains. Cet esprit vient agir pleinement sur ton peuple. Éclaire-nous et penche sur notre soif. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Raitsika avy hatrany ny mpitarika fidiarana tompoko. Nous allons entamer avec les chantres et la louange. Dia esory ny fahazarana rehefa manompo an'Andriamanitra ato isika. Enlève l'aspect religieux du culte que tu viens faire ici. Tsy ho pijery fety isika fa ho mpandray anjara amin'ny fampona an'Andriamanitra. Nous n'allons pas regarder et assister à une fête, nous allons pleinement participer à ce culte. Mitsaka anary a dia hiaraka amin'reto mpitarika fidiarana reto isika. Lève-toi et loue. Commence par acclamer le Seigneur ce matin. Je sais que vous pouvez encore acclamer plus fort pour notre Dieu. Alléluia. Dia ampifaliana lehibe no hiara-bavana antsika rehetra izay tonga eto amin'ity androany ity arabaina natratra an'izao andro Pentecôste izao. Nous saluons également tous nos frères et sœurs qui suivent le culte en ligne et joyeuse Pentecôte à vous aussi. Et que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. C'est pas juste un jour que l'on va commémorer parce que c'est écrit dans la Bible. Tsy hoe andro fotsiny androany no tsaroantsika satria izay ny voasoratra ao anaty baiboly fa ny andro Pentecôste dia azontsika iainana isan'andro izany dia amin'ity maraina ity dia tena hoe angataka amin'ny tompontsika angataka amin'ny Jesosysika hoe tanterao le teny efa nomenao, les promesses efa nataonao taminay hoe raha andeha ianao dia handatsaka ny fanahinao aminay dia ahazo hery izahay. Et aujourd'hui, nous allons demander à Jésus, nous allons demander au Père que sa promesse se réalise sur nos vies ce matin, que le Saint-Esprit se déverse sur chacun de nous et que nous ayons la foi, que nous ayons la force d'aller comme ce qui nous a été dit, que nous pourrons aller en tant qu'enfants de lumière et agir comme un enfant de lumière. Satria tsika efa natsoina hoe
olona andeha tahaka ny zanaky ny mazava dia hiasa tahaka ny zanaky ny mazava dia misy fotoantsika indraindray matahotra mety hoe miahiahy ianao hoe ahoana ny fomba andehanako tahaka nyzany zanaky ny mazava zany ahoana ny fomba hitoriako an'izany Jesosy zany satria izay ny asa endrasan'Andriamanitra amin'ny zanaky ny mazava rehetra dia manany ianao fahatokiana androany fa ho afaka ny tahotra ao rehetra dia andeha ianao hitoro ny filazantsara satria ny fanahy masina no efa ombanao amen dia andonga antsika hamaky ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9 tena mampahery izy ity satria tena izay mihitsy ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany amen ho tanteraka aminao anie zany androany. Cela se réalisera sur toi aujourd'hui, que la force du Saint-Esprit te guide, que la force du Saint-Esprit soit en toi et qu'il te pousse à prêcher l'évangile comme Dieu le souhaite que tu fasses. Et aujourd'hui aussi, cette force du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit aussi agira sur ta vie personnelle si vraiment tu ressens une certaine faiblesse, si tu ressens de la peur. Et maintenant, nous allons prier. Alohan'ny rahantsika dia tena hoe hivavaka angetaheta an'izany fanahy masina zany tena hoe aoka ny vavanao androany hiteny aoka ny vavanao hiteny hoe tena mila anao zay fanahy masina Jesosy mila ny fanahy masina avy aminao zay ahafahanay mandeha. Dis que tu as besoin du Saint-Esprit, dis plus fort, tena tenenao ny vavanao mihitsy hoe fanahy masina tena te hiaraka aminao tena tiako ampaherezinao tiako hoe le afo avy aminao mihitsy no hirotsaka amiko androany. Montre ta soif du Saint-Esprit ce matin. Ase hoy hoe ianao le olona tena mangetaheta ho fenona n'izany fanahy masina zany androany ahafahanao manao ny asan'Andriamanitra araka ny tokony ho izy ahafahan'ny fiainanao tsy hisy tahotra na dia kely kory azy. Fanahy masina tena mila anao zany mila anao ny olona tsirairay avy eny fa na dia ianao any tokantrano ara dia aoka ianao angetaheta tahaka an'izany aoka tena ho aseho anao mihitsy androany hoe mila ny fanahy masina ianao tsy afaka andeha amin'ny herin'ny tenanao ianao tsy afaka andeha amin'ny fahaizanao ianao fa ny fanahy masina no mila mitarika anao izay ianao vao afaka ny ahoa. Saint-Esprit, guide-nous, notre propre force n'est rien comparé à la tienne. Notre propre puissance n'est rien comparé à ce que tu peux faire quand tu es avec nous. Alors, Saint-Esprit, déverse-toi sur nous. Akatena ufena noza androany fanay masina. Jesosy io, ny fanahinao ataovy tena mitoetra aty anatinay. Jamia
Tu n'auras plus peur, tu seras fort, tu seras puissant car le Saint-Esprit qui est puissant, il est en toi. Nous avons besoin de toi, nous souhaitons être avec toi et être remplis de toi. Saint-Esprit, remplis ton Église et que tes vives eaux inondent mon âme. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À
Appelle le Saint-Esprit pour qu'il te couvre ce matin. Dis-le encore. Écoute l'assemblée qui dit Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin de ton feu. Tsy afaka andeha amin'ny herin'ny tenanay izay fanay masina. Tsy afaka andeha amin'ny fahalalànay izay. Fa tena mila anao. Raha tena hoe tokony andeha araka ny mazanaka ny mazavana izahay. Hiasa ho an'Andriamanitra izahay. Dia tena mila ny herinao. Si nous devons aller en tant qu'enfants de la lumière, nous ne pouvons agir ainsi tant que toi, Saint-Esprit, tu ne nous couvres pas. Couvre-nous. Couvre-nous de ton feu. Couvre-nous de ta force, de ta puissance. Oh, nous avons besoin de toi. Tenamila no zay fanemasna. Bangi zay, malemy zay, tsisy ninina vita na era tsy hainao mihitsy. No miaraka aminy. Kafenoza. Oh, shipapapapa. Oh, mila no zay. Tsy amin'ny herinay na ny mpanjakaina an-tananay. Tsy amin'ny kery na mpanjaka fa mifanahinao ny fanahinao. Tsy amin'ny kery na mpanjaka fa mifanahinao. Jesosy eo amin'ny fanahinao no andehananay. Zay mety ho herinay fanay masina raha tsy eo ianao. Tsy amin'ny kery na mitanjaka fa mifanahinao ny fanahinao. Tsy amin'ny kery na mitanjaka. Tsy amin'ny kery na mitanjaka. Jesosy tsy amin'ny herinay. Tsy mahay nininy izahay fa mifanahinao. Tsy amin'ny kery na mitanjaka. Ni par force, ni par puissance, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, ce n'est pas notre propre force, ni notre puissance, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie
manjakay famifanahinao ny fanahinao irao ny fanahinao irao ny fanahinao irao Jesosy ny fanahinao miandrandranao zay fanahy masina miandrandranao hidina aminay trakotra anay nous t'accueillons Saint-Esprit nous t'accueillons dans nos vies nous t'accueillons dans nos cœurs et notre âme tout entière est prête à te recevoir. Viens Saint-Esprit fanahy eo midiny ianao satria ny aminay manontolo ny tontolo mpiainanay rehetrarehetra mihitsy fanahy masina no mila anao mahatsiaro fahabangana zay rehefa tsy eo ianao tsy ampy ny herinay tsy ampy ny tanjaka tsy ampy izay mety ho fahalalana nananay fa ianao ilay fanahy masina no ilainay Masno hitanao ny etaeta ny tsirairay avy tu entends les paroles de l'assemblée Saint-Esprit tena milana tontolo piana tsy mahefa ninonao ratseriana Funny
Tutto aminao izay fanahy masina mangitahita ny ho fihinonana mangitahita ny ho rakofanana tahaka ny nandrakofana ny apôstôly tamin'ny andron'ny pentekosta nandrakofanao anay androany ny afinao hidiny ny herinao andrakotra ny tontolon'ny olona tsirairay avy ny fiainany tsirairay avy fanahy masina miranao zahay tena miranao zahay tena miranao tanteraka izay fanahy masina tena miranao tontolo piana lazainay ianao zany satria izay mihitsy izy tena Usuri sidariwa Fenalo antena Quissa Wani amnisa yanso anisa mua Wani amnisa yanso anisa mua Yano fanay mas nunilay kisama Usuri sidariwa Sianao antena Quisana Wani ameniza yansoniza mua fanko masino Pade yanao ni Wani ameniza yansoniza mua Merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin. Tu es ici. Nous sentons ta présence. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompoko
Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Arabaina isika natratra nyity Pentecosta 4 sy 2 ity zany. Joyeuse Pentecôte à tous. Araky ny efa nanentanan'ny mpanompon'Andriamanitra teo raha matompo tandrina. Comme le serviteur de Dieu l'a dit tout à l'heure, Tsy ho fahatsiarovana fotsiny ny androandroany fa qu'aujourd'hui ne soit pas juste un souvenir, ho tsapatsika mihitsy tamin'izany hoe tamin'ny andron'ny Pentecosta izany amin'ity androany ity. mais que nous allons expérimenter pleinement ce que ces personnes ont vécu le jour de la Pentecôte. Mino an'izany ve tsika to? Est-ce que tu le crois? Andao ity tanana mafy ary tsika. Acclamons fort le Seigneur. Alléluia! Alléluia. E samy mahazo fitoerantsika ary tompoko. Prenons place. Ho an'izay mbola tsy mahafantatra moa zany dia pasteur Simon Vany Marontsetra ny tenako zany. Pour tous ceux qui ne le savent pas encore, je suis le pasteur Simon de Marontsetra. Dia faly androany mandray anjara foy nitaona antsika rehetra mba hivavaka. Je suis heureux aujourd'hui d'être présent parmi vous et pour vous inciter dans la prière. Alléluia. Alléluia. Faly ve tsika aloha e? Est-ce que nous sommes dans la joie? Zao ary raha ny fampianaran'ny Tompo Jesosy Comme l'enseignement de Jésus le dit, dia ny androandroany tsy ho fahatsiarovana fotsiny tokoa. aujourd'hui ce n'est pas un jour de souvenir uniquement, Satria ho indrindra ny Tompo Jesosy ao amin'ny jaolina toko 7:7-8. parce que Jésus dit dans le livre de Jean, Zay mino aho izy dia miboiboika ao an-kibony takan'ny rano velona ny fanamasina. celui qui croit en moi, l'esprit bouillonnera en lui tel les eaux vives. Ary ny fampianaran'ny Tompo Jesosy ihany koa dia zao, zay mangetaheta dia makanesa misotro aty amiko. Et l'enseignement de Jésus aussi dit que celui qui a soif vienne à moi. Tena mangetaheta avy aloha tsika e. Est-ce que tu as soif? Raha ohatra mantsy tsika mangetaheta tokoa Si tu as vraiment soif aujourd'hui, dia tena ho tsapatsika ny zavatra tsapan'ireo apôstôly tamin'ny andro Pentecosta. et tu vas vraiment expérimenter ce que les apôtres ont vu et ont senti le jour de la Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Tena ilayntsika ny fanamasina tompoko. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tanao zao tamin'ny andron'ny Davida Par exemple, du temps de David, dia nisy an'ilay fahavalo antsoina hoe Goliata. il y a eu son ennemi nommé Goliath. Goliata zany tena ngeza be mihitsy izy. Goliath était un géant. Dia hitanao ny miaramila ny Saoly i Saoly samy natahotra ny Goliata daholo. Et tu vois, chaque soldat du roi Saül avait peur par rapport à ce Goliath. Fa i Davida kosa ny fahitany Davida ny Saoly dia takan'ireny akoho azo tapahan'ireny ny lohany. Mais ce que David voyait en Goliath, c'était comme un poulet qu'on pouvait décapiter. Satria ny antony Saoly sy ny miaramilany efa nielan'ny fanamasiny. Pourquoi? Parce que l'esprit était déjà enlevé de Saül et de ses soldats. Fa ny fanamasina kosa efa tao amin'ny Davida. Mais l'Esprit Saint est demeuré déjà en David. Ny fananantsika ny fanamasina zany ry fiangonana Et donc, avoir le Saint-Esprit en nous, chère Église, dia tonga antsika ho takan'ny Davida ihany koa. nous permettra d'être comme David aujourd'hui. Nangeza be takan'ny tendrombohitra ary ny fahavalonao Même si ton ennemi est énorme et géant comme une montagne, dia hitanao mihitsy hoe azo resena izy androany. tu vas voir que tu pourras le battre et le décapiter. Araky ny fanentanana nentin'ny Ramatompo tandrina teo ihany koa mantsy Et comme l'a dit la conductrice de louange tout à l'heure, dia zao tsy amikery na ampatanjahana ce n'est pas par la force ni par la fa puissance, miankina amin'ny fanamasina ao anatinao mais ihany. c'est grâce à l'Esprit Saint qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Raha ohatra zany ka mangetaheta isika androany Et donc, si tu as soif aujourd'hui, dia hisotro isika androany. et tu vas boire de cet Ho esprit, feno ny tu fanamasintsika seras androany. rempli de Saint-Esprit. Hitanao ny fanamasina mantsy raha arak'ilay fahitana hitan'ny Ezekela. Tu vois le Saint-Esprit comme l'a vu Ézéchiel. Ny fanamasina dia takany hoe misy any amin'ny kitrokely. Le Saint-Esprit est comme, il est présent à ton talon.
arakaraky ny etaeta zany C'est selon ta soif. raha ohatra ka mitohy mangetaeta ihany tsika dia hiakatra eny amin'ny loalika. Et si tu as encore soif, soif davantage, il montera jusqu'à ton genou. dia raha mbola mitohy mangetaeta ihany tsika dia hiakatra eny amin'ny valantsika le fanamasina. Et si tu as encore Tatak'izay soif zany ny endrika davantage, naseho. il montera jusqu'à tes hanches. Ary raha mbola mitohy mangetaeta isika Et si tu continues encore dans cette dia soif, ilomano anatin'ny fanosoran'ny et fanamasina. tu nageras dans l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ilaitsika zany androany Tu as besoin du Saint-Esprit mba aujourd'hui. tena ho kely ao anatrehantsika ny fahavalo. Que tes ennemis ne soient plus des géants devant toi. Ilaitsika zany androany Tu as besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. satria tsy amikerina mimpatanjahana. Car ce n'est pas par force ni par puissance. Ary farany rehefa nandray ny fanamasiny Saoly Et quand Saül a reçu le Saint-Esprit, dia zao nolazain'Andriamanitra hoe voici ce que Dieu a dit. ho tonga aminao ny fanany Jehova L'Esprit de Dieu descend sur toi. dia hiara-maminany aminy ianao Et tu prophétiseras. dia ho tonga olona vaovao. Tu deviendras un homme nouveau. Zany hoe lasa olona hafakely, Tu deviendras un homme nouveau. lasa olona miavaka. Tu seras une personne vraiment distincte. Mba tiantsika ve zany aloha e? Tu veux devenir spécial? Tia fa mafy raha tiantsika zany ary. Acclame ton Seigneur. Ora sara baba gara sala baba. Zao ary Et donc, andaontsika hivavaka be. nous allons prier Anehoantsika ny etaetantsika ho an'ny fanamasina. pour montrer notre soif de cet Tena esprit. mangetaeta ve tsika tompo? Est-ce que tu as vraiment soif? Ataovy zao ny tanana zay tena mangetaeta izy. Lève ta main si tu as soif. Andao ary ataontsika mivavaka. Raha ohatra mety dia ataovy eo am-pandoliana fa raha tsy mety moa tsy maninona na impipetrahana ihany a tsy masakana ny etaetantsika zany. Si tu Lazao as- ny fanamasina. Si tu as agréé, mets-toi à genoux pour cette prière. Sinon, reste assis également. Lazao ny fanamasina fa mangetaeta azy ianao. Dis au Saint-Esprit que tu as soif d'être Ndao rempli. ary tompoko. Ndao ary tenen'ny fanamasina. Dis à l'Esprit. Milanao zay fanamasinao. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Mangetaetanao zay Nous am'ty avons androany. soif de toi. Amen. Amen. Oh, rabababara sigete refa yasala. Erikanda sara mama mama baba. Aiza mierikerika mihitsy ianao a? Ne te retourne pas à gauche ni à droite. Oka tena aneo etaeta lehibe tsika mianakavy. Sois concentré et montre ta soif. Amen. Amen. Mangetaetanao za. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Mangetaetanao zay fanamasino. Ore baba rasi di garafa yara mama mama rasino. Eri sirigara baba baba mama 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 mama. Ore sirigada fayara sigede fenu usuri. Amen. Usuri. Mila mangetaeta isika androany. Montre ta soif. Raha hivavaka ho antsika ny ray aman-drenitsika rehefa avy eo a Lorsque le serviteur de Dieu priera pour mba toi, tsy hiala maina eto ianao, que tu ne quittes mba pas ce hitondra lieu, fahasoavana mody ianao, et que tu emmènes chez toi une bénédiction. mba tena olona hafakely mihitsy ianao raha Parce que hiala tu es eto une androany. personne spéciale quand tu quitteras ce lieu. Ao aorianan'ity fotoam-pivavahana androany ity, Après ce culte, zay rehetra tonga eto tous ceux qui sont ici, ka tena mangetaeta izy, qui ont vraiment soif, anositra azy ny fanamasina, le Saint-Esprit, ameno azy ny fanamasina. le Saint-Esprit les remplit. Hivavaka ho antsika ny mpanompon'Andriamanitra Le rehefa avy eo. serviteur de Dieu priera pour toi. Tsy hiala maina eto zany isika, Tu ne partiras pas ici en vain. mody miaraka amin'ny Tu fandresena. rentreras avec une grande victoire. Raiso tompoko, raiso ny fanamasina. Reçois le Midi, Saint-Esprit. ataovy eninao mihitsy eo any amin'ny Descends. kikikely, Descends sur eux. eny andoalika, Descends sur eux. oh, eny amin'ny andilana, ary milomano ianao amin'izao fotoana izao. Tu nages actuellement. Ataovy tsapanao zany dingany zany e. Ataovy tsapanao zany dingany zany. Amen. Reçois le Saint-Esprit. Expérimente le Saint-Esprit. Oh, ram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 a. Milanao zay fanamasinao. Oh, milanao mba tena olona hafakely. Milanao zay mampandresy mandrakariva. Milanao zay
Nous avons besoin mba de toi. hitsangana ka ia mazava isan'andro amena Soyons dans la lumière. ere ba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  Viens, Saint-Esprit. ere babababababababa Prie-nous, Saint-Esprit. ere bababababa rasika tafaya rasinenenenene toizo ny vavaka Continue ta prière. toizo ny vavaka tompoko Continue ta prière personnelle. manana tena etaeta lehibe tsika fiangonana Montre ta soif. manana etaeta lehibe tsika Montre ta fiangonana soif en esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, Jamkernay ng patansanay fanamas. Continuez les prières. Nous continuons la prière. Atao vavaka ny olona tena mangetaheta. Fais la prière de Atao la vavaka soif. ny olona tena mangetaheta. Fais la prière de la Atao soif et de fitsapanao le l'esprit. dingana izay nampahitan'Andriamanitra ny Ezekely. Me mitsofoka ny amin'ny lalina ianao. Nage dans l'esprit. Nage dans l'esprit. Me miditra ny amin'ny lalina ianao. Tu vas en profondeur avec l'esprit. Me midira ny amin'ny lalina ihany isika fiangonana. Avance, avance dans la profondeur. Aiza atao mety aminao mihitsy. Raha tsy Avance milomano, milomano. Nage dans l'esprit. Nage. Alléluia, rababa. Alléluia. Toizantsika ny vava. Continue à prier. Asaiko ianao azoa ny fitoeranao tompo. Mazahoa ny fitoerantsika. Rejoins ta place maintenant. Hiasa rato ny tananao amin'ny Et vava. lève les mains. Ataovy amin'ny fonao zany hira izany. Suis cette louange de tout ton cœur. Ataovy amin'ny fonao rehetra. Loue le Seigneur de tout ton cœur. Tubuoka siwinja elfuna. Samy mira amin'ny mpondraetra izy. Asandrato aviako fianao. Mira amin'ny mpono rehetra ianao. Chante de tout ton cœur. Ankatany isika mba angina. Gardons à présent le silence. Aoka anarika an'Andriamanitra ianao androany. Présente-toi devant Dieu Aseho ny etaetanao an'Andriamanitra. et montre ta soif pour Dieu. Ary indrindrindrindra ny andray ny fanomeza dia ny fanahy masy sy ny afo. Et surtout, montre ta soif pour recevoir le cadeau, le baptême du Saint-Esprit et de feu. Andriamanitra, Notre Dieu, ho aminay eny ny famindraponao. puisses-tu nous pardonner Ho alatsaka ho aminay rehetra eto ane ny fanenao masy miaraka amin'ny afo. et puisses-tu déverser le Saint-Esprit et le feu sur nous. Ary ho lasa fiangonana vaovao izahay. Et que nous soyons des nouvelles personnes, Ho fitaovana eo an-tananao que nous serons des instruments entre tes mains amonjena ny hafa ihany koa. pour sauver les autres.
misaotra andriamanitra Merci, mon Dieu. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus, amen. Amen. mihitsika toerana mpitarika fidiarana rehetra La chorale peut prendre sa place. ny fampianarana etiko anareo androany dia fampianarana mikasika ny amin'ny batisa ny fanahy masina sy ny hafa. L'enseignement que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est l'enseignement qui concerne le baptême du Saint-Esprit et de feu. ho anareo ny tokantrano any aoka ho liana tsara anaraka izao fampianarana izao. Pour vous qui êtes dans vos maisons, soyez vraiment attentifs à suivre cet enseignement. amaky baiboly isika ao amin'ny Matthieu toko fahatelo andimy faraika ambin'ny folo. Nous allons lire la Bible qui se trouve dans Matthieu chapitre 3 verset 11. toy izao mivoasoratra amin'ny anaran'i jesosy eno tsara. Il est écrit au nom de Jésus: izao jaona mpanao batisa dia manao batisa nareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana fa lay avy ao ariko no mahery noho izao ka tsy mendrika hitondra ny kapany azaho izy no anao batisa nareo amin'ny fanahy masina sy ny hafa. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. araka ny tenina nataony jaona mpanao batisa fa jesosy kristy lay zanaka natokan'andriamanitra izay nomeny antsika izy no anao batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo antsika olon'andriamanitra rehetra. Selon la parole de Jean-Baptiste, c'est Jésus lui-même, le Fils de Dieu, qui va nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. ry fiangonana rehetra manaraka izao fotoam-pivavahana izao Chère Église qui assistait à ce culte, tsy teny na resaka fotsiny ny amin'ny batisa fanahy masina sy ny hafa fa tena misy. le baptême du Saint-Esprit et de feu n'est pas juste une histoire, mais il existe vraiment. reo apôstôly no anisany profo fa tena misy ny batisa fanahy masina sy ny hafa. Les apôtres sont les preuves que le baptême du Saint-Esprit existe vraiment. satria tantarain'ny baiboly fa tamin'ny andro pentekoste andro anankiray lehibe tamin'izany fotoana izany dia nilatsaka tao amin'ireo apôstôly ny fanahy masina sy ny hafa. Parce que la Bible nous raconte qu'au jour de la Pentecôte, c'était un grand événement. Le Saint-Esprit est descendu et le feu est descendu sur les apôtres. ary ity batisa fanahy masina sy ny hafa ity dia tsy tantara fotsiny ihany hoe ny apôstôly dia nandray fa tantara mbola manakery mandraka ankehitriny. Et le baptême du Saint-Esprit et du feu n'est pas juste une histoire du passé dans les temps des apôtres, mais c'est encore une histoire qui est d'actualité aujourd'hui. ka ama olon'andriamanitra antsika rehetra toka eto En tant qu'enfant de Dieu alors, ama fiangonana kristianina antsika en tant qu'Église chrétienne, dia mila mandray ny fanahy masina sy ny hafa ihany koa isika. il faut que nous soyons baptisés du Saint-Esprit et de feu. raha ny voalasan'ny baiboly no jerena tompoko Si on regarde ce qui est écrit dans la Bible, andriamanitra mihitsy no efa tery fa amin'izao vaninandro farany zao dia andatsaka ny fanahy masina sy ny hafo amin'ny olon'andriamanitra rehetra izy. c'est Dieu lui-même qui a dit qu'au dernier jour, il va déverser son esprit et son feu sur nous. fa ny anjarantsika dia ny mampiseho etaeta sy miandrandra'andriamanitra hoe andriamanitra alatsao ny fanahinao masina sy ny hafo fa ho raisinay. Mais notre part, c'est d'avoir soif et d'espérer et dire à Dieu, Dieu, déverse-nous ton esprit et ton feu. zao ny zavatra anankiray tantaraiko aminareo. J'ai une histoire à vous raconter. tsy mitovy mihitsy ny toem-panahin'ny olona nandray ny fanahy masina sy ny hafo sy ny toem-panahin'ny olona tsy mbola nandray ny fanahy masina sy ny hafo. Il y a une très grande différence dans la vie spirituelle de quelqu'un qui a été baptisé du Saint-Esprit et de feu et quelqu'un qui n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit et de feu. tena tsy mitovy arabaky teny. La vie est vraiment différente. tena tsy mitovy arabaky C'est teny. vraiment différent. raha tsy mbola nandray ny fanahy masina sy ny hafo ny olon'andriamanitra anankiray Si une personne n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit et de feu, dia mitoetra ho zaza ra-panahy izy. et il demeure encore un bébé spirituel. mety hoe efa hery taona na roa taona na telo taona na dimy taona no nandraisiny an' jesosy fa saiky mitoetra ho zaza ra-panahy izy.
Peut-être que ça fait déjà 1 an, 2 ans, 5 ans qu'il a reçu Jésus, mais il reste encore et demeure encore un bébé spirituel. raha tsy mbola nyray fanamaso sy ny afo ny olona anankiray mpino kristiana anankiray dia zay nambarako zay hoe mijanona ho zaza ara-panahy izy. Si un chrétien alors n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit et de feu, comme j'ai dit, il reste encore un bébé spirituel. Inona ny zava-misy eo amin'ny zaza ara-panahy? Et qu'est-ce qui se passe dans les bébés spirituels? Raha ohatra ao anatin'ny fiangonana misy olona anankiray ny tenina na fotoana azy Si par exemple dans l'église, il y avait quelqu'un qui l'a offensé, dia makivy azy zany. et le bébé spirituel est découragé. Dia mahatonga azy tapa-kevitra hoe hiala amin'ity fiangonana ety aho fa tafotoana loatra tamin'ny teny nataony ranony. Et cette personne alors décide de quitter l'église. Dia lasa izy fina fiangonana. Et il va aller dans d'autres églises. Dia rehefa tokany amin'ilay fiangonana vaovao andehanana izy Et une fois arrivé dans cette autre église, dia mbola ratsiratsy kokoa noho zay no hitany ihany. et il va encore voir pire. Ohatra hoe le mpitarika mihitsy no hitany fa manana fiainana hafahafa na fitondratena hafahafa. Par exemple, il va voir que c'est vraiment le dirigeant de l'église qui a une vie qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Dia inona no ataon'ilay zaza ara-panahy? Et qu'est-ce que le bébé spirituel fait? Dia miala ihany koa izy. Il va alors quitter aussi cette église. Dia ho voatehetiny fiangonana marobe. Et il va visiter beaucoup d'églises. Dia mahita zavatra hafahafatra any hatrany Et il izy. va toujours trouver quelque chose de bizarre. Dia inona ataon'ny zaza ara-panahy? Et qu'est-ce que le bébé spirituel va faire? Atsany tanteraka ny famonjena fiaramiangona. Il ne va plus aller à l'église du tout. Le tenin'Andriamanitra voalaza amin'ny Baiboly mihitsy no tsy ankatoaviny intsony. Il ne va plus alors obéir la parole de Dieu Toy ny hoe aza mafo fiaramiangona tahaka faneon'ny olona sasany. qui dit ne quittez pas l'assemblée comme les autres le font. Tahak'izany zavatra mitranga riavana raha tsy mbola nandray fanay masina sy ny afo ny olon'Andriamanitra iray. Ce sont des choses qui peuvent arriver si la personne n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit et de feu. Na ihany koa mitoetra ho araky ny nofo fotsiny ihany ny olona tsy mbola nandray fanay masina sy ny afo. Mais aussi, la personne qui n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit et du feu va demeurer dans la chair. Olon'Andriamanitra izy fa saingy manana fiainana tahaka ny olona zao tontolo zao ihany. C'est un enfant de Dieu, mais il a une vie comme les païens. Ary possible manota izy Et il est vraiment capable de pécher. ary mety verin-dalana mihitsy azy. Et il peut même retourner rétrograder. Noho izany amin'ity androandroany ity Aujourd'hui alors, mitoana antsika rehetrarehetra mba angetaheta ny andray ny fanay masina sy ny afo. je vous invite à vraiment avoir soif pour être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Asika angatana amin'Andriamanitra ny fanay masina sy ny afo Nous pouvons demander à Dieu d'être baptisé du Saint-Esprit et de feu. satria Jesosy Kristy mihitsy no niteny an'izany ao amin'ny ko toko faharika ambin'ny folo andimy fahatelo ambin'ny folo. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit cela dans Luc chapitre 11, verset 13. Ho Jesosy Jésus a dit, manga azo omen'Andriamanitra raha ianareo ny fanay masina raha mangataka aminy ianareo. Jésus a dit que le Père va vous donner le Saint-Esprit si vous demandez. Araky ny nambarako tery aloha Et comme j'ai dit auparavant, reo apôstôly reo mpianatry Jesosy reno nandray ny fanay masina sy ny afo voalohany teto ambony tany. ce sont les apôtres, les disciples de Jésus, qui ont reçu le Saint-Esprit en premier sur terre. Toy zao ny fisehony tamin'izany fotoana zany. La chose, ça s'est manifesté comme ça en cette époque-là. Raha mbola niaraka ny nanao vavaka reto apôstôly sy reto mpianatry Jesosy reto, Quand les apôtres étaient en train de prier, raha mbola niraisana ny vavaka ry zareo s'ils étaient réunis pour prier, dia ho Baiboly hoe nisy feo toy ny revitra mifofofo nameno le trano ny angonana. et la Bible a dit qu'il y avait un vent qui était dans la salle où ils priaient. Ary niaraka tamin'izay dia eny izy ireo fa nilatsaka tamin'izy ireo ny fanay masina. Et avec cela, ils ont ressenti qu'il y avait le Saint-Esprit qui était descendu en eux. Tena tsapan'izy ireo fa nilatsaka tamin'izy ireo ny fanay masina. Ils ont vraiment ressenti que le Saint-Esprit était descendu sur eux. Ary ankoatran'izay dia hitan'izy ireo fa nisy lela mitarenafo petraka tao ambony tsiraray avy isam-batan'olona. Et à part cela, ils ont vu qu'il y avait des flammes de feu qui étaient sur la tête de chacun. Ary dia nampitenena ny fanay masina tamin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy rehetra.
Et ils ont parlé en d'autres langues. dia hoy ny baiboly hoe feno nyfanahy masina ny apôstôly rehetra. Et la Bible dit que tous les apôtres étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ry havana malala manarika ty fotoana ity. Chère assemblée qui assistait à ce culte, Everiko fa zava-dehibe zao fatokavantsika marobe eto izao. le fait que nous soyons réunis ici tous ensemble est une grande chose. Aoriana ty fampianarana etiko ity a dia andao isika rehetra iraisany hivavaka tahaka ireo apôstôly. Parce qu'après cet enseignement, nous allons aussi prier ensemble comme les apôtres ont fait. Mino fa ao anaty firaisantsika anao vavaka rehefa avy eo dia ho alatsaka Andriamanitra eto fanahy masina sy ny hafa. Et j'ai foi que quand nous allons tous prier ensemble, Dieu aussi va déverser son esprit et son feu sur nous. Tahak'izay efa nataony tamin'ireo apôstôly no ataony amintsika amin'ity androandroany ity. Et comme il a déjà fait au temps des apôtres, il va aussi le faire aujourd'hui. Ary rehefa vita ny fotoana dia ody samy feno fanahy masina isika rehetra. Et quand le culte va se terminer, nous allons tous rentrer et nous allons être remplis du Saint-Esprit. Satria mino isika fa ho ataony Andriamanitra zany dia andao hiteka faran'izay mafy. Et si nous croyons que Dieu va faire cela, acclamons-le très fort. Dia tao aorinany nilatsan'ny fanahy masina sy ny afo tao amin'ireo apôstôly. Et après que le Saint-Esprit et le feu soient descendus sur les apôtres, Dia niala ny tahotra tao amin'ireo apôstôly. et la crainte qui était dans les apôtres ont disparu. Dia ilay tahotra nahatonga azy ireo tsy nasa nitsolo vavolombelona. C'était une peur qui les empêchait de témoigner. Niala ihany koa ny tahotra izay nahatonga azy ireo tsy sa nitorina filazantsara. La peur qui les empêchait d'aller évangéliser a aussi disparu. Tsaronareo kapa ny tantara voalasa ty baiboly ity mikasiny amin'ireo apôstôly tany aloha tany. Vous vous en souvenez peut-être de l'histoire des apôtres qui est écrite dans cette Bible. Ohatra tao amin'ny sac Getsemane tonga ataon'ny olona mba hisambotra an' Jesosy. Par exemple, à Gethsemane, les soldats étaient venus pour arrêter Jésus. Jesosy no nisamboriny C'était Jésus qu'on arrêtait. fa ireo mpianatra Jesosy no natahotra ka dia voatery nandositra. Mais c'était les disciples de Jésus qui avaient eu peur et ils se sont enfuis. Kanefa izy ireo tany aloha tany Mais par contre, avant, dia samy nanao voady fa tsy hiala amin'ny Jesosy mihitsy, tsy hisaraka amin'ny Jesosy mihitsy. ces disciples avaient fait le vœu de ne jamais quitter Jésus. Petera manokana aza dia navita ny teny hoe na dia hiatra amiko aza fahafatesana dia hijoro hitoetra hiaraka aminao foanao. Pierre, personnellement, il a dit, même si je vais mourir, je ne vais jamais quitter Jésus. Fa saingy rehefa tonga ny fisamborana an' Jesosy dia araka teniko teo hoe nandao an' Jesosy avokoa ny mpianatra rehetra. Mais au moment de l'arrestation de Jésus, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les disciples se sont enfuis. Ena dia Petera zay efa nilobava hoe vonina aho na dia hatrany fahafatesana aza dia navita nanda an' Jesosy ny teny. Même Pierre, qui a dit qu'il n'allait jamais quitter Jésus, il a osé nier Jésus 3 fois. Normal be raha nitrango zany zavatra zany satria tsy mbola nandray fanahy masina sy ny afo ry zareo. Tout cela était normal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit et le feu. Fa rehefa nilatsaka kosa ny fanahy masina sy ny afo tamin'ny andro Pentecôste Mais au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit et le feu a été descendu, dia niova tantaram-pianan'reto apôstôly. l'histoire de la vie des apôtres a été transformée. Tanteraka tokoa ny teny nataon'i Jesosy Kristy. La parole de Jésus a été accomplie. Jerentsika vetivety amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny faefatra sy fadimy ary ny fahavalo. On va voir ce qui est écrit dans Actes chapitre 1, versets 4 et 5 et 8. Ary raha niara niangona teo amin'ny Jesosy tena mipetra azy tsy ala ny Jerosalema fa hiandry teny fikasany ray zay efa renareo tamiko. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Dia eo amin'ny andiny fadimy dia ho Jesosy manao hoe aza mbola miala eto Jerosalema ianareo. Il est écrit, Jésus a dit de ne pas encore s'éloigner de Jérusalem. Jona nanao batisana ireo tamin'ny rano
fa aorina kely ao ho atao batisa fanahy-masina sy ny hafa ianareo. Jean vous avez baptisé de baptême d'eau, mais plus tard vous allez être baptisés du Saint-Esprit et du feu. Dia amin'ny andiny fahavalo dia laza Jesosy hoe ahazo hery ianareo amin'ny latsafy fanahy-masina ao aminareo. Et au verset 8, il est écrit que vous allez recevoir une puissance quand l'Esprit de Dieu va descendre sur vous. Ka rehefa nilatsaka tamin'ireo apôstôly tokoa ny fanahy-masina sy ny hafa araka ny nambarako teo dia niova ny zavatra rehetra tao amin'ireo apôstôly. Et quand le Saint-Esprit et le feu sont descendus sur les apôtres, comme j'ai dit tout à l'heure, leurs vies ont été totalement transformées. Ho tantarako aminareo rehefa avy eo zavatra nitranga taorian'ny filatsan'ny fanahy-masina sy ny hafo tao amin'ireo apôstôly. Je vais vous raconter après ce qui s'est passé après la descente du Saint-Esprit et du feu sur les apôtres. Ry fiangonana rehetra manaraka ity fotoam-pivavahana ity. Et chère Église qui assistait à ce culte, Mila mandray ny fanahy-masina sy ny hafo ihany koa isika tsiraray avy isabatan'olona. il est impératif aussi que nous recevions le Saint-Esprit et le feu. Na iza na isika toka eto na dia ianareo samy toka eto aza dia mila mandray ny fanahy-masina sy ny hafo. Peu importe qui tu es, même si c'est la première fois que tu viens à l'église, tu dois recevoir le Saint-Esprit et le feu. Mila mandray ny fanahy-masina sy ny hafo isika mba hialan'ny tahotra eo amin'ny fiainantsika. Il faut que nous recevions le Saint-Esprit et le feu pour que la crainte en nous disparaisse. Dia le tahotra mahatonga antsika mpino kristianina tsy mahasahy mijoro vavolombelona. C'est cette peur qui nous empêche d'évangéliser. Dia le tahotra ihany koa mahatonga antsika mpino kristianina tsy mahasahy mitoro-teny. C'est la peur qui nous empêche de témoigner. Kanefa araka voalaza baiboly asa tsy maintsy ataontsika ny mijoro vavolombelona sy ny mitoro ny filazantsara. Mais selon la Bible, nous devons évangéliser et nous devons aussi témoigner. Tsy hoe safidy fa asa tsy maintsy atao. Ce n'est pas une option, c'est vraiment un ordre. Aoko fantatsika rehetra ry fiangonana Sachez, Église, que fa ny sitrapon'Andriamanitra natao iainantsika mandritra fahavelomana eto ambony tany ity dia ity. une des volontés de Dieu qu'on doit faire durant notre vie sur terre, c'est que Isika mandeha mijoro vavolombelona. nous allions pour témoigner, Ary isika mandeha mitoro ny filazantsara. que nous allions pour prêcher l'évangile. Zany no sitrapon'Andriamanitra natao iainantsika kristianina, natao iainantsika fiangonana. C'est la volonté de Dieu qu'il faut qu'on accomplisse. Asa natao ho tanterahantsika izany mandra-pandahoantsika an'ity tany ity. Nous devons accomplir ces œuvres durant notre vie sur terre. Ahoana ho ny teny natao Paoly apôstôly? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Zao ny teny amin'ny Filipiana toko voalohany andimy faraika amby roapolo. Il a dit dans Philippiens chapitre 1 verset 21, Jesosy Kristy no antony havelomako. en effet, Christ est ma vie. Velona eto ambony tany ity aho ho an'i Jesosy sy ny asany. Il a dit que je vis sur cette terre pour Jésus et son œuvre. Ary mbola nanamafy ihany izy any amin'ny Korinthiana voalohany toko fasivy andimy faina ambin'ny folo. Et il a encore redit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16. Hoy Paoly apôstôly hoe lozako raha tsy mitoro ny filazantsara aho. L'apôtre Paul a dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Fa maninona izy no niantso loza ho an-tenany? Mais pourquoi il appelle malheur à lui-même? Dia ho Paoly hoe loza tokoa raha ohatra ka amin'izao fahavelomako izao tsy mitoro ny filazantsara aho. Mais Paul a vraiment dit, malheur à moi si durant mon existence sur terre, je ne prêche pas l'évangile. Ry fiangonana rehetra manaraka ity fotoam-pivavahana ity. Chère Église qui assistait à ce culte, Na iza na iza amintsika toka eto quiconque que tu sois, tsy maintsy mijoro vavolombelona ianao. tu dois témoigner. Tsy maintsy mitoro ny filazantsara ianao. Tu dois prêcher l'évangile. Zany ny sitrapon'Andriamanitra lehibe indrindra natao hiainantsika tsiraray avy. C'est la plus grande volonté de Dieu pour nous. Ary natao hiainana mandra-pandahoantsika an'ity tany ity. Et il faut que nous fassions cela jusqu'à ce que nous quittions cette terre. Zany ake no antony natonga Jesosy Kristy mialony ny akarany ho any an-danitra C'est la raison pourquoi Jésus-Christ, avant de monter au ciel, dia niaona tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianana izy et il a fait une réunion avec les apôtres et ses disciples, dia nanafatravatra azy ireo et il a dit, ary anisan'ny hafatra lehibe indrindra napetraka Jesosy c'était le plus grand message que Dieu a dit, dia ny hoe mandihana ianareo mitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra.
c'était aller prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier. Voalaza zany ao amin'ny marika toko faina ambin'ny folo dia fadimy ambin'ny folo. Cela est écrit dans Marc chapitre 16, verset 15. Naniraka andreo apôstôly Jesosy mba andeha hitory filazantsara, andeha hitory vavolombelona satria izay ny sitrapon'Andriamanitra lehibe indrindra natao ianany eto ambony tany ity. Jésus a envoyé ses disciples pour aller témoigner, pour aller prêcher l'évangile, parce que c'est la plus grande volonté de Dieu pour nous sur terre. Ary no io asa miandry antsika io tompoko no antony natokan'Andriamanitra nampitondra faminaniana any Isaia mpaminany. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Ésaïe de prophétiser. Ary zany faminaniana nampitondran'Andriamanitra ny Isaia mpaminany zany dia nasan'Andriamanitra nambara tato ato. Et Dieu a dit, toutes ces fois, Dieu a redit cette prophétie qu'il a dit à Isaïe. Hoy ny faminaniana zay nampitondran'Andriamanitra ny Isaia nasan'Andriamanitra nambara tamintsika tato ato. La prophétie que Dieu nous parle ces temps-ci, c'est que Hoy le faminaniana mitsakana miasa va ianareo. la prophétie dit, lève-toi et prie. Amaolon'Andriamanitra atsika dia tsy atsika atao intsony ny mipetrapetraka fotsiny amin'izao. En tant qu'homme de Dieu, il n'est plus de notre côté de juste s'asseoir comme ça. Mila mitsanga antsika rehetra. Mais il faut que nous nous levions. Ilaina asehontsika ny mahafahazavana antsika. Nous devons montrer que nous sommes lumière. Mila aseho eto amin'ity zao tontolo zao ity ilay fahazavana eo amintsika. Nous devons montrer dans ce monde la lumière qui est en nous. Mba tokan'ilay olona ao anaty Esina anatona antsika anatona Jesosy. Pour que les personnes qui sont encore dans le ténèbre s'approchent de nous, s'approchent de Jésus. Zay ilay afatra nambara tamintsika tato ato. C'est le message que nous prêchons tout le temps. Andao dia vakitsika ilay izy Isaia toko faha-enimpolo andininy voalohany andininy faharoa. Nous allons vraiment lire dans Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 3. Mitsakana miazava fa toka fahazavanao ary ny voninahitra Jéhovah efa posaka aminao. Lève-toi, prie, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Andininy faharoa. Fa ino niasa manarona ny tany ary niasa pity manarona ny firenena fa aminao kosa ny mpisan'i Jéhovah ary aminao ny sehon'ny voninahitra. Verset 2. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Io Isaia toko faha-enimpolo andininy voalohany sy faharoa io. Ésaïe chapitre 60 versets 1 et 2. Natao iainantsika amin'izao vaninandro faran'izao izany. Nous devons le vivre en ces derniers temps. Tena miatso Andriamanitra miatso antsika fiangonana. Dieu appelle vraiment l'Église. Satria ianao no efa nataony fahazavana. Parce qu'il nous a déjà fait lumière. Hoe amin'ny alalanao no isarina ny olona rehetra ao anaty famasinana mba anatona Jesosy. Qu'à travers toi, nous allons attirer les gens dans la ténèbre pour venir vers Jésus. Noho izany tsy mety hoy Andriamanitra hoe ny jiro natao fahazavana ajanona ao anaty vata. Et Dieu a dit qu'on ne peut pas laisser cacher la lumière dans l'armoire. Tsy mety zany hoy Andriamanitra. Dieu dit que cela ne peut pas se faire. Fa amin'izao andro faran'izao hoy izy miala tao ianareo. Mais en ce temps de fin, il a dit, levez-vous, Mitsangana ianareo. levez-vous Asehoy amin'izay ny mahafahazavana anao. et montrez que vous êtes lumière. Satria mila olona marobe ho vojen'Andriamanitra amin'izao vaninandro zao. Parce qu'en ces derniers temps, Dieu veut sauver beaucoup d'âmes. Andao dia vakitsika indray le faminaniana Isaia toko faharoa andininy faharoa. Lisons aussi ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 2 verset 2. Ary izao no tokany aparany ny tendrombohitra misy ny trano Jéhovah dia orina eo tapon'ny tendrombohitra ary raha sandratra ho afo noho ny avoana ary ny jety lisa rehetra hitany zotra ankany. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Amin'izao vaninandro zao zany ny programmen'Andriamanitra dia hoe reo olona rehetra efa toka fahazavana dia apetraka amin'ny toerana ambony dia ambony mba tokan'ny olona rehetra ao anatin'ny Esina anatona zany hazavana zany.
Le programme de Dieu dans ces derniers jours, alors, c'est que tous ceux qui ont reçu la lumière soient placés au sommet des montagnes pour que les ténèbres les voient. Mbola manamafy ankozy zany zay teny zay fa ny sitrapon'Andriamanitra dia ny atokantsika hitsangana ka piseho ny mahafahazavanatsika eto amin'ity zao tontolo zao ity. Cette parole confirme encore que nous devions nous lever et montrer notre lumière. Noho izany miteny amin'ny anaran'i Jesosy aho mitsangana ianareo asehoy ny mahafahazavanatsika eto amin'ity zao tontolo zao ity. Je dis alors, au nom de Jésus, lève-toi et montre que tu es la lumière dans ce monde. Andao hijory vavolombelona sy hitory filazantsara isika araka ny afatra nampitoeran'Andriamanitra hay teo. Allons témoigner et allons prêcher l'évangile selon ce que j'ai dit tout à l'heure. Fa ankoatr'izany rehetrarehetra zany Mais à part tout cela, ho Jesosy Kristy raha ndresaka tamin'Andriamanitra ray. Jésus a dit quand il a parlé avec le Père, Ho izy tamin'ny Andriamanitra ray. il a dit à Dieu, Ao amin'ny Jaona toko fafito ambin'ny folo andihy faefatra no misy an'izay teny zay. dans Jean chapitre 17, verset 4, Ho Jesosy, vitako ny asa zay nasainao nataoko. Jésus a dit, j'ai terminé la mission que tu m'avais donnée à faire. Vitako ny asa nasainao nataoko. J'ai accompli la mission que tu as donnée à faire. Noho zany tahaka ny nanoranao ahy raha io no mba andrako andretondreto ihany koa ho amin'ity zao tontolo zao ity. Donc Dieu, comme tu m'as envoyé, je vais aussi envoyer ces personnes-là dans le monde. Araka ny efa fantatsika matsy ny raha n'Andriamanitra rainy ho amina mission spéciale Jesosy. Comme nous le savons déjà, Dieu a confié une mission spéciale à Jésus. Zany mission Jesosy zany dia hitondra fahazavana eto amin'ity zao tontolo zao ity. La mission de Jésus, c'était d'apporter la lumière sur le monde. Dia vitan'i Jesosy ny mission nanoran'Andriamanitra ray azy. Et Jésus a accompli la mission que Dieu lui a dit de faire. Dia mialohan'ny akariny ho any an-danitra dia nakininy amintsika zay efa tonga fahazavana tahaka azy akoa ny hanohy an'ilay mission. Et avant de remonter au ciel, Jésus nous a confié aussi cette mission, nous tous qui est devenu lumière. Jaona toko fafito ambin'ny folo andihy fahavalo ambin'ny folo. Jean chapitre 17, verset 18. Tahaka ny nanoranao ahy ho amin'izao tontolo zao no mba nanorako azy kosa ho amin'ity zao tontolo zao ity. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Mbola mafisiko zany fa ny tena sitrapon'Andriamanitra ho antsika olon'Andriamanitra velona amin'izao vaninandro zao dia ny mandeha mitory vavolombelona sy ny mandeha mitory ny filazantsara. Je le redis encore que c'est une volonté de Dieu pour nous tous qui sommes vivants sur terre d'aller témoigner et d'aller prêcher l'évangile. Mila asehontsika amin'ny olombelona rehetra ao anatin'ny azina lay fahazavana eo amintsika. Nous devons montrer dans les gens qui sont dans les ténèbres la lumière qui est en nous. Ry fiangonana rehetra manaraka ity fotoam-pivavana ity. Chère Église qui assistait à ce culte, Mila miasa ho an'Andriamanitra isika rehetra. nous devons faire les œuvres de Dieu Mba hanesorana ny olona ao anatin'ny aizina mba ho amin'ny fahazavana. pour enlever les personnes qui sont dans les ténèbres et les amener dans la lumière. Mba hanesorana ny olona zay fofatry ny démoni mba ho tonga eo an-tanan'Andriamanitra. Pour délivrer les captifs et les ramener entre les mains de Dieu. Ary raha ny voalaza amin'ny baiboly no jerena dia tsy tokony hisy mpino kristianina na dia anankiray aza tsy hiasa ho an'Andriamanitra. Et si on regarde bien ce qui est écrit dans la Bible, il ne devrait pas y avoir un chrétien qui ne va pas faire l'œuvre de Dieu. Mazava be ke teny nataon'i Jesosy. La parole que Jésus a faite est John. claire. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andihy fara ambin'ny folo. C'est écrit dans Jean chapitre 14, verset 12. Ho Jesosy zay rehetra mihaino ahy ny asa ataoko no ataony ihany koa. Jésus a dit que tous qui croient en moi, il fera aussi les œuvres que j'ai faites. Tahaka nanoran'Andriamanitra ray ahy no andrako anareo ihany koa ho amin'ity zao tontolo zao ity. Et comme Dieu le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi sur ce monde. Ankoatran'izany nilaza Jesosy ao amin'ny Matthieu toko fahafolo ambin'ny fahavalo. Et Jésus a aussi dit dans Matthieu chapitre 10, verset 8, Efa nazy mambaipoana ianareo ka dia mandehana mizara mambaipoana. que vous avez déjà reçu gratuitement, maintenant donnez gratuitement. Fa soavana no namonjena antsika. Nous avons été sauvés par grâce.
ka mila mitsangana isika mitory vavolombelona sy mitory ny filazantsara. Donc nous devons nous lever pour aller témoigner et pour aller prêcher l'évangile. Amafisika fa zany no antony namelan'Andriamanitra antsika ho velona eto ambody tany ity. Je le redis aujourd'hui, c'est une des raisons pourquoi Dieu nous laisse encore vivre. Fa raha ohatra ka tsy ho amin'izany asa izany no ahavelomantsika dia efa natson'Andriamanitra raintsika hody any aminy. Mais si nous ne sommes pas vivants pour faire l'œuvre de Dieu, alors Dieu nous avait déjà appelés pour revenir vers lui. Fa matoa ianao mbola velona aina mandraka ankehitriny. Mais si tu es encore en vie jusqu'à aujourd'hui, Na firy taona ianao na firy taona. peu importe l'âge que tu as, Satria Andriamanitra ny an-danitra dia mahita fa mbola afaka mitory vavolombelona ianao, mbola afaka mitory filazantsara ianao. parce que Dieu d'en haut, il voit encore que tu peux encore aller témoigner et que tu peux encore aller prêcher l'évangile. Le asa zay asan'Andriamanitra ataontsika nge. Les œuvres de Dieu que nous faisons, Tsy voatery hoe tsy maintsy makany an-tsena ianao. ce n'est pas obligé qu'on va évangéliser dans les rues, Raha ohatra ka vitanao ny makany an-tsena mitory vavolombelona mitory teny ataovy zany. mais si tu peux évangéliser dans les rues, vas-y, fais-le. Fa afaka mitory vavolombelona sy mitory teny anao any amin'ny toeram-piasana. Mais tu peux aussi témoigner et prêcher là où tu travailles. Afaka mitory vavolombelona sy mitory teny anao hatrany amin'ny toeram-pianarana. Tu peux aussi évangéliser et témoigner à l'école. Na ihany koa miara-pelapelaka amin'olona eo ianao. Ou par exemple, tu es assis avec plusieurs personnes. Mety miresaka le olo akaikinao hoe sarotra ny fiainana. Par exemple, la personne à côté de toi, il raconte que la vie est vraiment difficile. Mety miresaka le namana le olona miara-pelaka aminao hoe tsy hitako tsony izay vahaolana ny amin'ity fiainana ity. Peut-être que la personne à côté de toi, il dit, je ne trouve plus la solution. Dia eo ny eo ianao afaka miresaka aminy. Et tu peux lui parler en ce moment-là. Ilaza aminy hoe manana vahaolana aho. Et tu peux lui dire, j'ai la solution. Dia mety gaka izy hoe vahaolana ina no entinao azy. Et il pourrait être étonné, quelle solution tu peux apporter? Dia afaka mijory vavolombelona ny amin'ny Jesosy sy ny heriny ianao. Et tu peux témoigner sur Jésus et sa puissance. Afaka manambara aminy ny amin'ny Jesosy sy ny fitiavany ianao. Et tu peux lui témoigner de l'amour de Dieu. Ary ianao raha manao an'izany tsy hoe miasa irery. Et si tu vas faire cela, tu ne vas pas travailler toute seule. Fa araka ny teny natao Jesosy miaraka aminao Jesosy. Mais comme ce que Jésus a dit, Jésus est avec toi. Ny fanan'Andriamanitra hiasa amin'ny alalanao andresy lahatra ny olona io. C'est le Saint-Esprit qui va travailler avec toi et qui va convaincre la Ary amin'ny personne. alalan'izay no anam-panevitra hoe hiala amin'ny maizina ka no tena ho an'i Jesosy. Et à travers cela, la personne va décider de quitter le ténèbre et venir vers Jésus. Ny andrasan'Andriamanitra amintsika rehetra ry havana malalo. Dieu attend de nous, chère Église, que Mila mitsangana antsika rehetra. nous levions Mila mampiseho ny hazavana ny fahazavana atao amintsika amin'ny olombelona rehetra que isika. nous montrons la lumière qui est en nous sur tout le monde. Asioteka farazay mafy be. Acclamez le Seigneur très fort. Noho izany mba hatoka antsika fiangonana refy hosay mitory vavolombelona hosay mitory ny filazantsara. Pour cela, alors, pour que nous, Église Réfi, nous osons prêcher l'Évangile, nous osons témoigner, Mba hatoka antsika fiangonana refy atsapa ary ho resy lahatra fa mila mitory ny filazantsara sy mijory vavolombelona isika. pour que nous, Église Réfi, nous soyons convaincus qu'il est impératif que nous témoignons et nous évangélisons. Ary indrindrandrindra mba hatoka antsika fiangonana refy ahita fombiazana amin'ny asa fampona an'Andriamanitra. Mais surtout pour que nous, Église Réfi, nous trouvions du succès dans les œuvres de Dieu. Satria araka nambarako teo tsy maintsy miasa ho an'Andriamanitra isika. Parce que comme j'ai dit, nous devons faire les œuvres de Dia Dieu. zao ny fanentanana lehibe avy any an-danitra hoentiko anareo. Et le message qui vient d'en haut que je vous apporte, c'est ceci. Mila mandray fanamasa sy ny afo isika. Nous devons recevoir le Saint-Esprit et le feu. Mila mandray izay efa noraisin'ireo apôstôly isika. Nous devons aussi recevoir ce que les apôtres ont déjà reçu. Averiko indray ny zava-nisy tamin'ny andron'ireo apôstôly.
Je redis encore ce qui s'est passé dans les temps des apôtres, raha mbola niaraka nivavaka izy rehetra quand ils étaient encore réunis pour prier. dia nandre feo tondrivotra mahery mifofofo namenitra ny angonany ry zareo. Et ils ont entendu une voix comme le vent, comme un grand vent. Dia bara ny baiboly hoe dia nilatsaka tamin'izy ireo mifanay masina Et c'est alors que le Saint-Esprit est descendu sur eux. ary nisy lela mitarenafo peraka tao ambonin'izy rehetra Et il y avait la flamme de feu qui était sur leur tête. dia nandray nibatisa fanay masiny afo zareo tamin'izany. Et en cette époque-là, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et de feu. tena nandray nibatisa fanay masina sy ny afo ry zareo. Ils ont vraiment reçu le baptême du Saint-Esprit et de feu. Ary zany no antony natoka azy ireo ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Et c'est la raison pour laquelle ils ont parlé en d'autres langues. Ary tahorinan'izay dia ho ny baiboly hoe 3,000 nandray nibebaka. Et après cela, la Bible a dit qu'il y avait 3000 personnes qui se sont converties. 3,000 nandray nibebaka. 3000 personnes ont reçu Jésus. Tahorinan'izay ihany koa dia mbola niampy 10,000 ny olona nandray ny famonjeny. Et après encore, il y avait d'autres personnes, 5000 personnes qui ont reçu le salut. Atao ke vakitsika ny asa apôstôly toko faharoa andiny firaika amby 20. On va lire ce qui est écrit dans Actes chapitre 2, verset 41. Ary zay nandray tsara ny teniny dia nanao tao batisa ary tokony 3,000 ny olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro zany. Au nom de Jésus. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Dia asina apôstôly ihany koa toko fahaefatra andiny fahaefatra. On va aussi lire dans Actes chapitre 4, verset 4. Kanefa maro tamin'izay nandray ny teny no niny ka tonga ho 10,000 no isan'ny lehilahy. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Tao aorinany filatsany faray masiny ny afo tao amin'ireo apôstôly dia ireo nivakina tamintsika ireo ny zavatra nitranga. Après que le Saint-Esprit et le feu soient descendus sur les apôtres, tout ce qu'on avait lu tout à l'heure ont été accomplis. Ankoatran'izany voalaza amin'ny asan'ny apôstôly toko 10:12. À part cela, il est aussi écrit dans Actes chapitre 5, verset 15, taorinany nilatsany faray masiny ny afo tao amin'ireo apôstôly qu'après que le Saint-Esprit et le feu soient descendus sur les apôtres, dia tsy niala tao amin'ireo apôstôly ny tanan'Andriamanitra. et que la main de Dieu était toujours restée sur les apôtres. Ka nataiza no nisy azy ireo dia nanaraka azy ireo ny famantarana sy ny fagagana. Et peu importe où les apôtres allaient, il y avait toujours des signes et des prodigues. Ary tantarany baiboly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10:15 sy ny 14. Et la Bible raconte dans Actes chapitre 5, verset 15 sy ny verset 16. et verset 16, Tantarany baiboly hoe niazakazaka daholo ny olona rehetra tao Jerusalema nanatony andreo apôstôly nitondra ny olona rehetra marary. et la Bible raconte que toutes les personnes qui sont été à Jérusalem s'accourèrent vers les apôtres pour emmener les malades. Zany rehetra ihatra zany ho ako ny filatsany faray masiny afo tao amin'ireo apôstôly. Toutes ces choses-là sont les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit et le feu sont descendus sur les apôtres. Ankoatran'izany ihany koa na dia ny fiangonana tany Samaria aza dia niorina no le fanay masina sy ny afo nilatsaka tamin'izy ireo. Et à part cela aussi, l'église qui se trouvait dans la ville de Samarie s'est établie. Zany voalaza amin'ny asan'ny apôstôly toko 9:14 ka hatramin'ny 15. C'est écrit dans Actes chapitre 8, verset 4 jusqu'à 8. Raha fitenina ny tantara dia hoe tonga tao amin'ireo apôstôly ny fahombiazana teo amin'ny asan'Andriamanitra nataony satria efa nilatsaka teo aminy ny fanay masina sy ny afo. Si on résume l'histoire, c'est que les apôtres ont vu du succès dans l'œuvre de Dieu parce que le Saint-Esprit et le feu étaient sur eux. Tena tanteraka tamin'izany andro zany ilay faminaniana Isaia toko 2:2. La prophétie qui était dans Ésaïe chapitre 2, verset 2 s'est accomplie en cette époque-là. Araka voasoratra dia hoe hoasandratr'Andriamanitra ambonin'ny avoana ny fiangonana mba hiseo ilay fahazavany dia ho avy ny Jetrisa hiazakazaka anatin'izany fahazavany zany. Ce qui est écrit, c'était que l'Église va être
placés sur les hauts de la montagne et que le monde va s'accourir vers l'église. Tena niainan'ireo apôstôly mihitsy la Isaia toko faharoa faharoa. Les apôtres ont donc vraiment vécu ce qui est écrit dans Ésaïe 2:2. Satria voalaza amin'ny asy apôstôly toko faharoa andiny faheniny. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 2 verset 6. Taoriana filatsany fahalemasi ny hafa tao amin'ireo apôstôly. Après que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, Dia roatra ny olona vory marobe ny olona tonga le teo amin'ile toerana nisy an'ireo apôstôly. que toute la foule se sont accourue pour s'approcher des apôtres. Hitanareo voasoratra io asa apôstôly toko faharoa andiny faheniny. Vous avez vu ce qui est écrit dans Actes chapitre 2 verset 6? Ary no ndray izany feo izany dia niangona ny olona maro ka verevitra fa samy nare azy ireo teny tamin'ny fiteny avy izy rehetra. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ilay fanahy masy sy ny afo nilatsaka tamin'izy ireo no sitrina ny olona rehetra mba hanatona azy ireo. C'est le Saint-Esprit et le feu qui étaient descendus sur eux qui ont attiré la foule vers eux. Ka rehefa vory marobe tak'izany ny olona dia ho baiboly hoe nitsanga Petera sy ny 12 ka dia nijoro vavolombelona sy nitory ny filazantsara. Et quand il y avait alors la foule autour d'eux, la Bible dit que Pierre se leva et a prêché l'évangile. Ry havana malala manarika ity fotoam-pivavahana ity. Chère Église qui assistait à ce culte, Raha mandray mifanahy masa sy ny afo tahaka ireo apôstôly ihany koa isika. si nous aussi, nous allons recevoir le Saint-Esprit et le feu comme les apôtres, Dia ho tanteraka ny faminaniana nampitorean'Andriamanitra ny Esaia mpaminany. la prophétie d'Ésaïe va aussi s'accomplir sur nous. Iseho ihany koa izay zavatra rehetra niseho tamin'ny andron'ireo apôstôly. Tout ce qui s'est passé au temps des apôtres va aussi se passer. Tena possible roatra ny olona anatona ny fahazavana hitany eo amintsika. Il est vraiment possible que la foule va aussi s'accourir et s'approcher de notre lumière. Halleluja! Alléluia. Ary na ianao aza dia ho ampiasan'Andriamanitra hitondra fanasitrana ho an'ny marary. Et même toi aussi, Dieu va t'utiliser pour guérir les malades. Ka raha ampiasan'Andriamanitra ho fanasitrana ianao dia possible hoe na ny manodidina anao azy ho avy eo amin'ny tokantranonao ao hoe mba hivavao zahay fa misy marary ato aminay. Et si Dieu va t'utiliser pour guérir les malades, les gens autour aussi vont venir chez toi pour dire « Prie pour moi aussi parce que je suis malade ». Raha ampiasan'Andriamanitra amin'ny alala fahagagana avy ianao tsy possible ve hoe ho avy ny olona manodidina anao. Et si Dieu aussi va t'utiliser pour faire des miracles, il est vraiment possible que tout le monde va s'accourir pour toi pour voir des miracles. Mila mandray fanahy masa sy ny afo isika. Il est impératif que nous recevons le Saint-Esprit et le feu. Mila mandray fanahy masa sy ny afo isika. Nous devons recevoir le Saint-Esprit et le feu. Tsy hoe afaka ray volana na afaka roa volana. Ce n'est pas dans un mois ou dans 2 mois, Fa kangetaheta hoe amin'ny androandroany ity ihany. mais il faut avoir soif aujourd'hui même. Fa raha mangetaheta ianao dia tanteraka teny Jesosy hoe izy onondrany vela iboboka ao anaty ekipinao ny fanahy masina no nambarany tamin'izany. Car si tu vas vraiment avoir soif, la parole dans la Bible va s'accomplir qu'il y aura une source d'eau en toi. C'est le Saint-Esprit. Ry havana malala manaraka ity fotoana ity. Chère Église qui assistait, Aoka tsy anaiky ataony devoly varimbariny intsony isika. ne te laisse pas tromper par le diable, Manapa-hevitra anaiky ny sitrapon'Andriamanitra. mais décide d'accepter la volonté de Dieu Hoe Jesosy ao inty ao hijoro vavolombelona manomboka androany. et dis, Jésus, je vais témoigner à partir d'aujourd'hui. Hoe Jesosy ao inty ao andeha hitory ny filazantsara manomboka androany. Dis, Jésus, je vais prêcher l'évangile à partir d'aujourd'hui. Fa mialohan'izay aloha dia andao hiaraka hivavaka isika handray ny fanahy masina sy ny afo. Mais avant cela, nous allons d'abord prier pour recevoir le Saint-Esprit et le feu. Akopio aza masitsika. Fermez alors vos yeux Apetra ho fonao ny tananao. et mets ta main sur ton cœur. Aoka ngina daholotsika rehetra. Gardons le silence Atao vitan'Andriamanitra ny ao anaty ho fonao. et montre vraiment à Dieu ce qu'il y a dans ton cœur. Fa ianao dia mangetaheta handray ny fanahy masa sy ny afo. Que tu as vraiment soif pour recevoir le Saint-Esprit et le feu. Satria nataon'Andriamanitra ho raintsika ihany koa izay efa nataony tamin'ireo apôstôly. Parce que Dieu veut aussi que nous recevions ce que les apôtres ont reçu. Tsy miova Andriamanitra ray. Et Dieu ne change pas. Tsy miova Jesosy.
Jésus ne change pas tsy miova ny fanahy masina et le Saint-Esprit ne change pas. tsy miova ny tenin'andriamanitra La parole de Dieu ne change pas. tsy miova ny programman'andriamanitra Le programme de Dieu ne change pas. fa amin'izao vaninandro zao no andatsahny fanahy masina sy ny afo amintsika rehetra Mais en ces derniers jours, Dieu va nous déverser son esprit et son feu. mila manao dekana ny androso ianao Nous devons décider d'aller de l'avant. andao ary hiaraka hivavaka isika Prions alors ensemble. sokafa mivavanao Parle fort. samy mivavaka izy Priez. le tena etaetanao mihitsy no ka nosika anao tena hivavaka be mba andray ny fanahy masina sy ny afo Et montre vraiment ta soif pour Dieu, pour recevoir le Saint-Esprit et le feu. eny na dia ianareo any tokantrano azy manaraka zao fitaom-pivavana izao Même vous aussi qui regardez en ligne, afaka mivavaka tahaka anay ihany koa ianareo vous pouvez aussi prier comme nous. fa afaka mandatsika ny fanahy masina sy ny afo any aminareo andriamanitra Car Dieu aussi peut déverser son esprit et son feu sur vous. samy mivavaka amin'ny fony rehetra Priez de tout votre cœur. tena sandrato avo ny feo anao Priez de toute votre force. every takany hoe tsy misy olona hafa eto afa-tsy anao sy jesosy ihany Imagine qu'il n'y a personne autour de toi, mais il n'y a que toi et Dieu. ndo hivavaka daholontsika rehetra azy Prions alors. samy mivavaka samy mivavaka Prions. samy mivavaka isika tompoko Prions encore. andriamanitra aneo fahasoavany alehibe amintsika rehetra Dieu va nous montrer sa grâce. efa sitrapon'andriamanitra nisy ny ty fotoam-pivavana ity androany Ce culte d'aujourd'hui est vraiment la volonté de Dieu. tian'andriamanitra atokavana dia hoe andatsaka ny fanahyny masa sy ny afony ho an'izay mangataheta izy Et aujourd'hui, il veut déverser son esprit et son feu sur tous ceux qui ont soif. zay ny matoka mampahiranareo hoe samy mivavaka amin'ny fony rehetra ny tsiraray avy C'est pourquoi je vous encourage à vraiment prier de tout votre cœur. sokafa ny vavantsika tompoko Ouvrez votre bouche et priez. ho anareo ny atokantrano mivavah tahaka zao ataona izao ihany ko Vous qui êtes à la maison, priez aussi comme nous. atsaka nombony tananao mampiseho finoana fa ianao dia mino fa andriamanitra andatsaka mifanany amintsika Levez vos mains pour montrer votre foi que Dieu peut déverser son esprit sur nous. toy izy mivavaka tompo Et continuez à prier. rehefa milatsaka fanahy masy sy ny afo dia ampiteny anao fiteny tsy fantatra izy ary possible isy afo eo ambony lohanao Quand le Saint-Esprit et le feu va descendre sur toi, tu vas parler en d'autres langues et il est possible qu'il y ait aussi de flammes de feu sur ta tête. rehefa milatsaka fanahy masy sy ny afo dia hiteny fiteny tsy fantatra ianao Quand le Saint-Esprit et le feu va descendre sur toi, tu vas parler en d'autres langues. ary ankalazan'andriamanitra tahaka andry cornelio Et tu vas aussi glorifier Dieu comme Corneille. rehefa milatsaka fanahy masina dia hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianao ary aminany tahaka izay nataony fiangonana tany efesosy Quand le Saint-Esprit de Dieu et le feu va descendre sur toi, tu vas parler en d'autres langues et tu vas aussi prophétiser. aseho fotsiny ny etaetanao ny andray ny fanahy masina sy ny afo Montre juste ta soif pour recevoir le Saint-Esprit et le feu. aseho i amin'ny alalan'ny vavaka iarahantsika manatanteraka amin'izao ora izao Montre ta soif à travers la prière. mivavah amin'ny fonao rehetra tompoko Prie de tout ton cœur. mivavah ianao tompoko Prie s'il te plaît. raha mbola afaka manandritra amin'ny fianao ambonimbony kokoa ianao dia ataovy ihany Si tu peux encore prier plus fort, prie plus fort. raha mampiteny amin'ny fiteny tsy fantatr'andriamanitra miteneny Si Dieu te dit de parler en langue, parle en langue. ary andraso ny afo fa hipetraka eo aminao Et attends le feu parce qu'il va descendre sur toi. ho ataon'andriamanitra izany Dieu va faire cela. Alléluia. Alléluia. Andray isika rehetra androany Nous allons tous recevoir aujourd'hui. izy kasik'andriamanitra izy tranga eo aminao androany Dieu va te toucher personnellement aujourd'hui. andray ianao Tu vas recevoir. ary anisany
zavatra ho asehon'andriamanitra ihany koa androany Et parmi les signes que Dieu va montrer aujourd'hui, ankoatran'ilay afo zay andrasantsika mba hipetraka ambonitsika à part la flamme de feu qui va descendre sur nous, dia hisy herin'andriamanitra anosika antsika teny amin'ny teny tsy fantatra sy ankalazan'andriamanitra il y aura aussi une puissance de Dieu qui va nous pousser à parler en langue et à glorifier Dieu. hisy herin'andriamanitra ampiteny antsika amin'ny teny tsy fantatra ka mahatoka antsika aminany Il y aura la puissance de Dieu qui va nous pousser à parler en langue et à prophétiser. ary afaka ametraka fifaliana lehibe ao anatsika ny fanahy masina androany Et le Saint-Esprit peut aussi mettre une grande joie en nous. hiteny amin'ny teny tsy fantatra ianao sady hisy hafaliana be ao anatinao Tu vas parler en langue et il y aura aussi une grande joie en toi. samy miandrandra an'izany fahasoavana izany isika Espère en cette grâce aujourd'hui. samy mivavaka izy Continue encore à prier. samy mivavaka izy Continue encore à prier. apetrao eo fonao ny tananao na atsangano ny tananao mety daholo Si tu peux lever ta main ou mettre ta main sur ton cœur toy izy mivavaka et continue encore à prier. hisy hafaliana hiboboka ao anatinao amin'izao ry izao Il y aura une grande joie qui va venir en dedans de toi en ce moment. satria eo amin'izay misy fanahy masiny afo milatsaka dia misy hafaliana miboboka ao anaty Parce que là où il y a le Saint-Esprit et le feu, il y aura aussi une grande joie qui va jaillir en toi. ho ataon'andriamanitra amintsika rehetra zany tompoko Dieu va faire cela en nous. dia mangina isika tompoko À présent, gardons le silence. apetrao ny fonao ihany tananao Mets encore ta main sur ton cœur. eno tsara fa hoeninao ty zavatra ambarako ity Écoute bien ce que je vais dire. hisy fiadanana hitoetra ao anatinao Il y aura une paix qui va demeurer en toi, hiaraka amin'ny fifaliana lehibe mihitsy accompagnée d'une grande joie. ary misy amintsika ary tsy voasaka ny fanehoana zany hafaliana zany fa iseho miariary eo masiny olona Et il y aura d'entre nous qui ne peut pas s'empêcher de montrer cette joie. samy miandry fa ho ataon'andriamanitra zany eto androany Attendez parce que Dieu va faire cela aujourd'hui. fanahy masinao midina ianao Saint-Esprit, descends. midina ianao miaraka amin'ny afo Descends avec ton feu. apetrao eo amin'ny olona rehetra ny hafaliana Mets en nous la joie. apetrao amin'ny olona rehetra ny fiadanana Mets en nous la paix. raisa fahasoavana lehibe zany amintsika rehetra Recevez cette grande grâce. amen amen azakaka ianao fa hiboboka ao anatinao le hafaliana Ne soyez pas étonnés s'il y aura la joie qui va jaillir en toi. tena hoeninao mihitsy le hafaliana boboka ao anatinao ao Tu vas vraiment ressentir cette joie en dedans de toi. ary na namanao akaikinao ary raha mijeranao dia ho falitakanao ihany koa Et ton voisin aussi, s'il va te regarder, il va avoir la joie comme toi. raisa fahasoavana lehibe zany Recevez cette grâce. raisa fahasoavana lehibe zany Recevez cette grâce. raisany amin'ny anaran'i Recevez jesosy cette grâce au nom de Jésus. raisany amin'ny anaran'i jesosy Recevez au nom de Jésus. amen ho anao zay nandray dia ataovy fisaorana Si tu as reçu, remerciez le Seigneur. ataovy fisaorana Commence à remercier le Seigneur. dia mandehana amin'izay Élève-toi maintenant mitoroa vavolombelona et va prêcher l'évangile. mitoroa vavolombelona Va témoigner. mitoroy filazantsara Va prêcher l'évangile. lazao amin'ny olona ny amin'i jesosy Parle de Jésus au monde. fa izy vaolana eto amin'ity zao tontolo zao Dis ity que Jésus est la solution pour ce monde. izy mpanasitrana ny aretina Que rehetra Jésus guérit les malades. sotranao andriamanitra Merci mon Dieu. amin'ny anaran'i Au jesosy nom de Jésus. halleloia Alléluia. dia hivavaka hiaraka sotran'andriamanitra isika Prions maintenant pour samy remercier le mivavaka Seigneur. daholotsika rehetra Priez tous. halleluia halleluia amen 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 halleluia 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 amen 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 fanahy masino milanao wow fanahy
yo fanahy masino satria nandray fanahy masina anao dia teo avy amin'ny folo rery zany iry zany. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit, chante de tout ton cœur. Fanahy masina mamika anao. Saint-Esprit, nous t'aimons. Sino mamiko yana fanahy yo fanahy masino mamiko yana usuria Usuria we Usuria fanahy yo fanahy yo midina anginy isika rehetra. Gardons à présent le silence. Ivavaka ho an'ny fanatitra zay ho ataontsika isika amin'izao ora izao. Nous allons à présent prier pour l'offrande. Amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika, En tant qu'homme de Dieu, aoka ho matoky anao hitondra ny ampahafolo-karena zay efa nitahian'Andriamanitra anao. nous devons être fidèles pour apporter les dîmes. Ny tena olon'Andriamanitra dia manao ampahafolo-karena Les vrais serviteurs de Dieu font les dîmes. satria izany voalazan'ny Baiboly. Parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Aoka andray anjara hamatsy ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Il faut que tu participes dans les œuvres du royaume de Dieu. Manana fahasahiana hanome fanatitra vokatry ny fonao ianao. Il faut aussi que tu oses donner les offrandes selon ton cœur. Angatana ny mpandika teny hivavaka ho an'ny fanatitra, hivavaka ho antsika zay tondra fanatitra androany. Nous allons prier pour les offrandes. Père éternel, nous te remercions pour ce moment où nous pouvons t'emmener les dîmes et les offrandes. Nous avons foi, Seigneur, que si nous avons quelque chose, si nous avons de la richesse, ça vient de toi et que rien ne nous appartient. Et c'est pour cela que nous venons aujourd'hui, ce matin, pour te donner ce qui vient de toi. Et c'est une marque d'honneur pour te dire, Seigneur, que nous nous offrons totalement à toi et nous offrons aussi nos richesses pour toi. Alors aujourd'hui, je prie, Père, pour que tu bénisses vraiment tous ceux qui vont donner pour toi et que pour que tu accomplisses ta parole, que tu vas nous bénir au centuple et que vraiment, Seigneur, tu agrées notre offrande d'aujourd'hui. Nous avons prié avec action de grâce. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Dia mahazo mandroso ety alohany ianareo zay tondra ny ampahafolo-karena rehetra. Donc ceux qui ont apporté leur dîme peuvent venir devant. Dia afaka mandroso ihany koa ianareo hitondra zay vokatry ny fonareo amin'ny fanohanana ny émissiontsika. Et ceux qui veulent aussi donner pour l'émission peuvent venir devant. Na dia vola kely ihany azy vitanao ho fanohanana ny émission dia ataovy amin'ny fonao rehetra zany. Et même si vous n'avez qu'une petite somme d'argent, vous pouvez le faire pour notre émission. Dia itony fanao mahazatra tatazany toerana avy eo ny fanatitra tompoko. Et comme habituellement, nous allons récolter les offrandes sur Mandroso place. aritsika dia anao hira anankiray ny mpitarika fidiarana. Nous pouvons alors avancer. Oui, tu m'appelles par-delà des eaux, dans l'inconnu, aucun appui.
ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Ta grâce abonde dans les profondeurs, ta main puissante me guidera. Quand mes pieds tremblent et la peur m'inonde, tu es présent, tu ne faillis pas. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, les abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur.
dia misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fahafahantsika nitondra ny fanatitra nomentsika ho an'Andriamanitra teo. Et nous remercions notre Père Céleste d'avoir pu participer à ce service de l'offrande et des dîmes. Ho anareo izay manaraka izao fitapivavana izao en ligne, Pour vous, frères et sœurs qui nous suivez en ligne, raha tsapanareo fa olon'Andriamanitra ianareo, si vous ressentez vraiment être le peuple de Dieu, dia manaova fanatitra ihany koa. faites aussi des offrandes. Manaova fanatitra ho an'ny asan'Andriamanitra. Apportez des offrandes pour faire progresser l'œuvre de Dieu. Fa hitahin'Andriamanitra antsika rehetra izany. Dieu va vous bénir en retour. Farantsika ary ny fotoana niarantsika teto androany Et nous arrivons à la clôture de ce culte. ka dia hitsakantsika rehetra dia hivavaka. Nous allons nous lever et prier ensemble. Ry Andriamanitra raha ilay malala masina izay ny an-danitra eo. Notre Saint-Père qui es aux cieux, Ianao no Andriamanitra tsy mio voamaly eo ary mandrakizay. tu es le Dieu qui ne change pas hier, aujourd'hui et à jamais. Misaotra ny amin'ny hafatra izay nampitondroanao ny mpanomponao tamin'ity androandroany ity. Nous te remercions pour ta parole que tu nous as donnée par ton serviteur. Amin'ny anaran'i Jesosy no ilazako androany. Au nom de Jésus, je déclare aujourd'hui Ny herin'Andriamanitra ny ho amin'ity fiangonana ity. que la puissance de Dieu se déverse sur cette église. Ka tsy isy olona ho varimbarina intsony. Et qu'il n'y ait personne qui soit dans l'étonnement. Fa maha olon'Andriamanitra azy. Mais que Dieu vienne agir en lui. Dia hitsaka ny toro vavolombelona izy. Et qu'il se tienne en témoignage. Hitsaka ny toro filazantsara izy. Il se lèvera pour annoncer la bonne nouvelle. Hitsakana aneho ny fahazavana azy izy. Il se lèvera pour briller parmi ce peuple. Ary amin'ny alala izao fiangonana izao. Et grâce à cette église, Misy izay Andriamanitra fa olona marobe no voavody. plusieurs autres personnes seront sauvées. Terena mandrakizay ny anaranao. Nous te louons pour la gloire pour les siècles des siècles. Amin'ny anaran'i Au Jesosy. nom de Jésus. Amen. Amen. Dia miraso samy ten'Andriamanitra daholo. Sois béni.